tsara vetsika. Amen. Sotra ny tompontsika ny amin'izany fitaovana meny atsika izany satria fitaovana amin'ny fahasalamana dia mino afa mbola manakambara aminao ny tompo androany. Lazao aseleo akaikinao, mino aho efa mbola manakambara aminao ny tompo androany. Raha ohatra hoe efa elaela izy ny hitanao dia lazao efa ela ihany izay nahitako anao izay fa mbola manakambara izy hoe raha voandroany izy vao hitanao voandroany ianao no hitako fa mbola manakambara aminao izy. Amen. Hijeritsika Jona 7 anio. Jona 7 no andeha ovakitsika. Dia andininy fa 5:30 ka hatramin'ny farany. Jona 7 andininy fa 5:30 ka hatramin'ny farany. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Jesosy rehefa nandrefa efa noroarany ny rahalehilahy ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao. Rahalehilahy namalika nanao hoe iza moa no izy tompoko mba hinoko azy. Dia hoy Jesosy taminy efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao zao no izy. Ary hoy izy tompoko mino aho dia nenkoka teo anatrehany izy. Ary hoy Jesosy ho fitsarana no nahatongavako amin'izao tontolo izao mba hahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Ary ny fariseo sasany izay teo aminy no nandre izany dia nanao taminy hoe zahay koa vamba jamba. Dia hoy Jesosy taminy raha jamba ianareo dia tsy nanan-keloka. Nefa hoy ianareo ankehitriny mahiratra izahay dia tsy afaka ny helokareo. Amen. Iza nefa nandre toriteny kasika an'izy io. Efa nitory an'io taloha, iza nefa nandre? Vitsy ihany. Dia tantara ity tantaran'i Jesosy nanasitrana an'ilay lehilahy teraka jamba dia inona moa ilay nataony tato? Inona moa ilay nilany vaniny iny? Manao ny olona rehetra tonga dia hoe sitrana fa ty rangahy ty mipetraka amin'ny tany izy dia nandoro dia nalainy ilay rora iny dia nataony feta fotaka dia nahosony tamin'ny mason'olona teo ilay izy. Dia tsy vitan'izay fa mbola jamba ilay olona dia tana ozy makany Siloam. Nefa ilay olona jamba dia lasa ilay olona nanara-drindrina teo dia nakany amin'ny farihy anankiray atao hoe Siloam nanasa maso. Izy tsy niteny hoe ndana mitady rano iray zinga, andana makany Siloam. Na hoe mangatà rano any amin'izay olona hitanao any. Fa any Siloam. Dia rehefa nakany Siloam izy dia sasany tarehany dia nahiratra izy. Dia tonga teo anatrehany fariseo dia niady teo moa izany izy fariseo dia satria nasain'i Jesosy izy hoe fangaro ny eritreritro. Dia nisy ketika tovitovy amin'ilay mibata fandriana ihany izy ity. Dia ny sasany dia hita fariseo izy dia anao tsy jamba teo. Za mihitsy ilay jamba ka sitrana ka andro sabata zao fa tsy tokony nanao an'izany sisa. Dia avy eo amin'izay nanao vava tamin'ny fariseo tao ngarainy dia voaroaka teo noho ny avy eo elany te mpanotatra hatrany kibon-dren'lahy elasin'ny ray aman-dren'lahy konsio azy ampianatra anay indray. Dia rehefa vita izay dia nahita an'i Jesosy izy dia hozy izy Jesosy ianao ve mino ny zanak'Andriamanitra? Dia iza moa no izy hozy izy mba hinoko azy? Efa nahita azy ianao hozy izy Jesosy, izany no izy. Dia nenkoka izy
dia izy amin'izay Jesosy namoaka ilay feza teny lavalava kely ho fitsarana ny aviako amin'izao tontolo izao, mba hahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Ty teny ity rehefa mamaky ianao ny zavatra resahan'i Jesosy Jesosy dia olom-panahy. Amen. Izany hoe rehefa mamaky ianao dia raha vao tsy olom-panahy ianao mamaky fanambarany dia maninona? Tsy azonao io. Tsy hitanao izay marina amin'io. Izany mahatonga olona be dia be midona rehefa mamaky testameta vaovao. Dia alohan'ny olona mamaky testameta taloha. Satria ny testameta taloha misy tantara mahafinaritra, misy lojika be dia be, misy faminaniana, misy an'izao, tonga dia mazava lalaka le hoe ireto akato avy dia ireto aza akato avy na ataovy ity dia mahazo fitahiana ianao, manao an'ity indray ianao dia idiran-doza. Izay ny mora. Fa ty Jesosy ity olona bizara be ty, manahirana be. Dia ozy aho hoe raha vao tsy azontsika ilay, raha vao tsy olom-panahy mamaky ny zavatra izay ambaran'i Jesosy dia diso tanteraka. Na io vavaka nampianarin'ny tompo io ary zava-panahy io. Rehefa miteny izy hoe meo anay io ny hanina saza ho anay, ohatra tsy mieritreritra vary sy laoka izy, fa ny hanina saza izay eritreretiny ao dia ny tenin'Andriamanitra izay sakafontsika. Dia ozy izy nangataka tamin'iray meo anay an'io zany saza ho anay izany. Fa raha resaka sakafo hohanina tahaka ny vary sy laoka dia efa nilaza izy melohan'izay hoe na dia mbola tsy mangataka ary ianareo efa fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo zany. Ka tsy lojika raha zay teny aminareo na dia tsy mangataka ary ianareo dia efa fantatry ny tompo fa ho anao zany. Dia avy eo indray ako hampianatra anao hivavaka dia ndao tsika hivavaka, meo anay ilay hanina Andriamanitra. Efa savo eo mampianatra anao hoe tsy mila mangataka ianao dia mahazo. Dia eto amin'izay rehefa mamaky ozy ihany fanambaran'i Jesosy dia tsy maintsy olom-panahy fa diso ny famakiana. Samy hafa ny fomba fisainan'i Jesosy sy fomba fisainan'olombelona tsotra amin'izao. Olombelona araka ny nofo. Ohatra tsotra manaraka omeko anao mialohan'ny hidirantsika amin'ny vetikevitra. Ny ona tamin'i Jesosy Zakaios Nikodemosy indray mandeha. Dia ozy izy Jesosy vao nahita Nikodemosy miresaka amin'i Jesosy hoe mpampianatro, fantatro fa tena olona avy amin'Andriamanitra ianao, fa raha tsy olona avy amin'Andriamanitra tsy mba manana fahefana tahaka izany. Na navalin'i Jesosy. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa Nikodemosy. Raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita amin'ny fanjakan'ny lanitra. Zavatra tsy andraisany mihitsy tokony mba nisaotra izy farafaratsiny hoe ay ve mba fahalalam-pomba tsotra misaotra indrindra, ay ve tsapanao mihitsy hoe avy amin'Andriamanitra tena mangasitraka, mino afa nisy kasika ny tompo tao anatinao, matoy ianao. Fa zao ry Nikodemosy mba te hiresaka kely aminao ohatrohatry izay le fomba fitoro normal le mba te hiresaka kely aminao mba fantatrao ve natao hoe nateraka indray. Fa Jesosy tsisy raharainy an'izany fomba fiteny normal anao zany. Fa niresaka dia zao hoe tsisy olona raha tsy avy amin'Andriamanitra tsy afaka manao an'izany. Ay, raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita fanjakana lanitra. Dia ozy izy Nikodemosy tokoana niverina indray nikibo mamanay. Za raha jereo ty angezako efa lava noho mamanay ozy Jesosy raha tsy ateraka ny rano sy ny fanahy ny olona tsy mahazo mahita fanjakana lanitra. Nikodemosy amin'ny maha-olona ranofo azy dia mieritreritra fahaterahana voie normal sy césarienne. Fa Jesosy amin'ny maha-olom-panahy azy dia tontolo ara-panahy ny zavatra ho an-tsainy. Dia very tanteraka Nikodemosy ao anatin'ilay tantara miaraka amin'ny mpianatra. Dia ozy izy Jesosy rehefa miresaka amin'ny mpianatra mitandrema amin'ny masirasira ny fariseo sy sadoseo. Ny masirasira ny fantatry ny mpianatra dia ny levura tao anaty mofo. Ka dia mieritreritra izy le tsika tsy nitondra mofo ny problema ngamba. Dia ozy izy Jesosy mbola tsy azonareo ihany hoe iza, mbola tsy fantatrareo ihany hoe tsy olona mitovy aminareo rehefa miresaka lalivay zany za tsy miresaka mofo, nareo no misaina mofo. Ny rano mpianatra ndana mividy mofo, verina vany ny mpianatra nitondra mofo, nga izy netininana. Za efa voky izy. Dia ozy izy ny mpianatra fizany nanome anao sakafo, ny aniko dia ny manao ny asan'ny raiko ary matateraka zany. Azonao ve le Jesosy? Jesosy tsy miresaka zavatra ara-nofo, tsy miresaka zavatra ara-nofo. Zay zavatra mivoaka vavany rehetra ara-panahy daholo. Aza miary hanina ho anareo eto ambonin'ny tany, aza miary arena ho anareo eto ambonin'ny tany, misy loka arafesina manimba kalalao sy sisa mpangalatra manamitrano, fa miary arena ho anareo any an-danitra
any tsy misy kalalao arafesina manimaka mpangalatra manamitrano. Zany io Jesosy Kristy io. Ka rehefa mamaky an'io testamenta vaovao io ianao ho very tanteraka ao ianao raha tsy olom-panahy. Fa rehefa olom-panahy ianao dia manana fanamasina ianao hampianatra anao. Amen. Dia tsy hafa noho izany resaka rehetra izany zay nitenenako anareo na ny Matthieu 5:6-7 tsy haiko ovinako nitory an'izy iny dia zavatra misy mesazy ambadika daholo any anatin'izy rehetra. Ny Matthieu 13 mesazy ambadika, tsisy zavatra mazava zany ao fa zavatra ara-panahy daholo. Dia miditra aritsika amin'ity Jaona 7 ity. Dia hoana amin'izay ny zavatra lazainy Jesosy, eto le situation, eto le toe-javatra dia lela jamba, teraka jamba no resaka. Zany hoe lay circonstance lay toe-javatra misy zany dia tokony discussion resaka mikasika ny fahajambana ara-nofo satria avy nanasitrana jamba ara-nofo izy. Fa eto amin'izay le Jesosy bizara dia ny olona miresaka fahajambana ara-nofo fa izy miresaka fahajambana ara-panahy. Dia ozy izy amin'izay miresaka sy manazava manomboka miakatra any amin'ny tontolony amin'izay izy amin'io teo fotsiny izany nanasitrana le olona eo amin'ny tontolontsika olombelona. Bon, sitrany ianao tapitra zay vao misokatra ny vavany. Zay no mahatonga hoe ny toriteny dia tsy maintsy zava-panahy. Amen. Koa zay any torindre mandeha efa ela be tsy tadidiko ny diovako taman'olona mihitsy tamin'ny 2014 angamba raha tsy diso hoe Jesosy nge reo olona ho an'ireo olona mpitory miracle reo. Jesosy nge tsy nitory miracle fa nanao miracle. Jesosy nge tsy nitory mofo fa nanao mofo tsy nanao akory ary izy fa boulanger manao mofo fa ny azy ny miracle mofo ny nataony. Hoentiny ambavaka mofo lasa be dehibe vita izay zavatra ray tonga dia tapitra treo mino mihitsy nefa mpianatra mbola falifaly be mihitsy zany tena le mofo aloha entsala be kosa aloha tena ela ragady naterako atera hoe mofo 5 ny hitany masonay voky daholo zay rehetrarehetra. Fa ny Jesosy tapitra treo mofo tapitra tsisy toriteny mikasika mofo ao fa inona ny toriteny Jesosy zany mofonaina zay midina vanenda. Zany loharanonaina zany rako ny tena fisotro. Dia rehefa tsy mahazo ny mpitondra fivavahana dia le divay kely ao anatin'le kapoaka zarara misy iny lazaina fa ny rako ny tena fisotro. Tsiny ny rako ny tena fisotro fa Jesosy Kristy, fa Jesosy zava-panahy foana ny azy ny resahana. Ndao hiditra zavatra afitsika fa sao dia vadika fandraisana io ty resaka ty. Dia ozy ako amin'izay resaka taminao teo hoe ho fitsarana amin'izay ozy izy natongavako amin'izao tontolo zao. Mba hahiratra ny tsy mahiratra ary ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Ny olombelona rehetra hito amin'izao tontolo zao raha lasaina bavy dia ny olombelona araka ny nofo dia ireo ny atao hoe olombelona jamba. Olombelona inona? Natao hoe jamba dia mpanota. Zay mpanota rehetra dia jamba. Zay eto ambonin'ny tany rehetra dia mpanota daholo. Donc zay eto ambonin'ny tany rehetra jamba daholo fijerin'Andriamanitra azy. Fa maninona ny jamba? Satria izy sotra masina ny laza any bokin'ny Jaona 1 fampizarantsika iny hoe tonga teo amin'ny mazava fa iny alohan'ny olona maizina satria ratsy ny ataony. Zay ny mahatonga izy hoe jamba satria no laviny zareo ny fahazavana. Rehefa lavina ny fahazavana na mahiratra ary masonao dia maninona? Tsy mahita ninina ianao. Mitovy ihany ny jamba sy ny mahiratra ao anatin'ny maizina. Fa rehefa tonga ny fahazavana, zay vao hita ny diferensa ny jamba sy ny mahiratra. Ny olombelona eto amin'ity zao tontolo zao ity dia ny fomba fijerina Andriamanitra azy dia olombelona jamba avokoa. Ny karakteristika na faharatsiana rehetrarehetra dia amintsika olombelona daholo jamba. Kilemaina, maloto, mpanota, ratsy, tsy haiko avy, malemy, tsy mahavita ninina, tsy mahay manao ny tsara, sy sisa rehetrarehetra. Zany karakteristika n'ilay olombelona eto amin'izao tontolo zao daholo. Fa zao amin'izay ny zavatra nambaran'i Jesosy ao anatin'ilay izy hoe ho fitsarana ny haviako ozy izy mba hahiratra amin'izay ny jamba. Inona moa ny dikan'izany zavatra zany? Ny tena ny haviako tsy ampahiratra ara-batana an'ity jamba ara-nofo hatrizay ny siny ity.
fa ny aviko dia ampahiratra an'ireo jamba ara-panahy. Ozy Jesosy eny amin'ny boky Mateo 5 sambatra ny nona sy mangetaheta famarinana. Famaninana izy nofikisana. Sambatra nona sy mangetaheta famarinana fa izy nofikisana. Ny olombelona rehetra eto amin'izao tontolo izao dia samy tsy ampy sakafo daholo fijerin'Andriamanitra azy. Ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao dia maty daholo fijerin'Andriamanitra azy. Ny olombelona rehetra eto amin'izao tontolo izao dia tsisy na inona tsara raisinao aminy. Tsika no fakahita toetra hoe anako misy toetra. Za rehefa maheno reny olona reny teny zany dia mamaly raha ohatra fantatro ilay olona, raha tsy fantatro dia any an-tsaiko fotsiny valiko hoe fenao nga tsy hisy toetra. So dia verinao fa tsy hisy toetra ianao mbola tsy mivoaka fotsiny izy. Fa misy toetra aby misy daholo. Dia eto Jesosy dia manambara an'izao amin'izay. Misy karazana olona roa zany aloha ao anatin'ilay tantara. Misy ny karazana olona jamba ara-batana. Dia tsitra fa ilay lehilahy teraka jamba. Ary misy ny karazana olona mahiratra ara-batana. Ato an-daniny kosa dia misy an'ilay olona jamba ara-panahy. Ary misy an'ilay olona ao anaty farankisosina mahiratra ara-panahy. Izy ireo mahiratra ara-panahy ireo le milaza hoe zahay mahay. Ireo le milaza any amin'ny bokin'ny Jaona 9 ao ambadika io. Ozy Jesosy niresaka. Zao za rery mahafaka ny olona tsy ho andefo. Dia ozy izy navalany jiosy izy nanaraka azy hoe izahay dia taranaki Abrahama hatrizay elizay tsy mba andevona iza na iza akory. Ka nahoan'izay nilazainao fa andevo. Ampitsika le définition ny olombelona rehetra eto amin'izao tontolo izao dia andevo daholo. Andevo mpahotana. Andevo ny faratsiny. Dia eto an-daniny sika misy an'ilay olona amin'izay jamba. Dia misy an'ilay olona miseho azy io mahiratra. Dia tsy inona fa tonga dia ataontsika ao anatina ina moa fitoerany anankiray daholo izay rehetra mivavaka. Izay rehetra tamin'izany fotoan'andro ny ainan Jesosy zany, izay rehetra jiosy. Zahay tsy andevon'izany, zahay tsy mila mpanafaka, zahay tsy mila mpanafaka fa zahay tsy mba andevon'izaniza. Zahay olona afaka foana, zahay taranaki Abrahama, zahay mahazo fitahina, zahay ohatran'izao, zahay ohatran'izao, zahay mpanan-karena, zahay takan'izao. Ilazany fa tsy izy izany. Izy foana mandehandeha ny an-tsaina, tsy haiko omaly angamba ny eritreritran'izany zavatra ny le Baiboly iray manontolo mihitsy ny zavatra mirakitra ao anatiny dia karazana olona, seksiona olona roa takizay foana. Ny anankiray olomendrika dia ny anankiray olona tsy mendrika. Rehefa nataony fampakaram-bady, fanoharana nataon'i Jesosy amin'izany fotoana izany ozy izy, dia inona ny zavatra natao? Nizaraina invitation le olomendrika aloha. Dia ahoana ozy izy ny olomendrika no ny tonga fampakaram-bady? Ça tombe mal, tena voavy nanambady zay akoho io dia ndehanao lune de miel any Dubai kely zay roa. Dia ozy izy indray ny anankiray tena voavy vidy 10,000. Olona manan-katao ange zany, tsy isy 4,000 vidy 10,000 zany. Omby fefa ny ara-sahirana izy vao mahita an'izany ko 10,000 nao aiza. Za voavy vidy 10,000 ozy izy. Tena lazao amin'ny tomponao ny fialatsiniko. Dia ozy izy le anankiray fahatelo, le olomendrika. Azonao? Olomendrika. Le olona mahiratra. Azonao? Le olona tsy andevo. Zay ireo olona ireo. Seksiona olona. Karazana olona. Tahaka an'izay. Le olona voky. Voavy vidy tany zany. Lazao amin'ny tomponao tsy fafako. Ozy izy ilay tompon'ilay olona zao mandehana nareo ny lakela-trano rehetrarehetra. Dia hoeto miditreto daholo na boka na clé maina na mandringy. Tsy isy olona normal mihitsy ny teneny olona normal koa hoeto. Fa boka clé maina mandringa jamba kely ila hoeto daholo izay hitanareo rehetra. Dia mbola tsy ampy an'ilay izy mandehanareo mivoaka dia mbola hoeto mbola nisy tsy nentinareo tamin'ireo olona lazaiko ireo alaivo daholo fa tsy maintsy fenona ny tranoko. Ato an-daniny misy an'ilay olona izay milaza ny tenany fa mahiratra. Matanjaka
mahery. Zany nge ny qualification izy ampianariny zao tontolo zao hoe mavita azy ianao sa tsy zany? Lazao ny tenanao hoe mavita azy sy lazao ny tenanao hoe olona tena manana ny maizy azy ianao fa tsy olon'olom-pony ianao. Baiboly milaza olon'olom-pony ianao. Baiboly diso ny fampiresantsika raha ohatra ka tsy zany no hitanao ao. Jesosy nilaza hoe zany tsy avy antso amin'ny mariny. Ato ny section ana olona izay marina. Ny marina tsy misy ny marina. Azonao ve zany marina lazaiko zany? Tsy misy ny marina fa ny miseho azo marina daholo ny ao. Ny miseho azo mahiratra daholo ny ao, mahay verset biblika, mahay tenjery an'ity karazana didy amandalana ity. Ozy izy le fariseho averiko eto foana le tantaran'Andriamanitra misaotra anao fa izao dia mavita pafolo karena. Za tsy mijangajanga. Vao mahita amin'ny masoko an'ireo vehivavy janga reny tonga dia tapenako ary tononiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ny rano Jesosy manadio ny masoko. Manakambara be dia be anamarina ny tenany ato amin'ny ilany ato. Ozy izy Jesosy milaza tsy ho anareo ny aviko. Fa hoana ozy izy Jesosy ho fitsarana ny aviko mba ahiratra ireto jamba ireto. Misy karazana olona manaiky fa jamba izy. Misy karazana olona manaiky fa malahelo izy. Misy karazana olona manaiky fa kely izy. Misy karazana olona manaiky fa tsy mahavita izy. Tsy complexe, mila tsy mifangaro ny resaka. Tsy le hoe ndry mavomavo koela avy any ambanivohitra ohatran'izao hoe sao dia verinareo zay mifandeha le izy. Complexe ny anara reny tsy zava-panahy zany fa ny anatin'ny saina any misy tsy milamina tsara. Dia lasa mana mavomavo tena. Izy amin'io manana camion 5 mavomavo koely zao kamboty ray aman-dreny zao nefa 7 taona izy amin'io. 7 taona kamboty ray aman-dreny hono izy. Fa dia davinga mbola velona zany izy mivady amin'izao fa 7 taona zao. Tsy zany le izy. Fa averiko eto le Matthieu 5 sambatra ny nono sy mangetaeta fahamarinana, sambatra ny mahantra. Azo aloha jereko fa tsy tadidiko tsenjery le izy. Sambatra ny malahelo am-panahy. Fa azo fanjakalanitra sambatra ny malahelo am-panahy. Fantatro zany malahelo am-panahy zany ny atao hoe malahelo dia mahantra. Eno le olona ny natao fosy fanany any mahantra Andriamanitra. Tsy mahantra rabola. Mety tsy ananany ihany ny vola. Fa tsy ino mavesa-danja aminy fa mahantra izy. Eno ny any anaty fanany ihany. Misy malahelo any anaty fanany ihany. Misy tsy tafavoaka any anaty fanany ihany. Dia lasa izy manatona an'Andriamanitra dia miresaka. Tsy manana fialan-tsiny izy. Tsy manana fanamarina teny izy. Dia hozy izy Jesosy ho an'ireny olona ireny ny aviko. Ho an'ireo olona reo no ny aviko. Ny filazantsara ray manontolo. Raha mandray ianao ny Jaona 7:5 izay milaza hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao dia aza disoina ny eritreritra fa ny atao izao tontolo izao dia 8 milliards d'habitants. Non. Raha 8 milliards d'habitants no nomeny ny zanany latokana dia 8 milliards d'habitants niditra ny lanitra ny ray androany. Fa ny olona izay lazain'Andriamanitra ao anatiny hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao sambatra ny noana sy mangetaita fahamarinana. Ny olona izay lazain'Andriamanitra hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao dia ity ambarany ity ho fitsarana ny aviko ho amin'izao tontolo izao mba hahiratra ny tsy mahiratra ny avian Jesosy ho an'ilay tsy mahiratra. Fa tsy ho an'ilay mahiratra. Tsy ho an'izay milaza hoe dadabe anay ity fiangonana ity zay ohatran'izao zay tsy mba ratsy zay tsy taranak'olon-dratsy zay taranak'andriana zay ohatran'izao. Zany no ireharehan'ny olona fatratra. Ny zava-bitany mandrakariva reny atao hoe olo mahiratra. Ireo olo izao tontolo izao ireo izay mirehareny amin'ny fananany, mirehareny amin'ny fahaizany sy ny fahalalany. Zany atao hoe olo mahiratra. Azonao ve zany? Mahiratra ireo. Ary rehefa mahiratra ireo tsy mila ny filazantsara ireo. Tsy ilainy zany. Tany ianao mitory filazantsara amin'ny dadabe fa 40 taona tsy niala tao am-piangonana. Ore anaka. Ianao va no ampianatra an'izany?
dadanao ara-pianatra sekoly alady tao amiko ka ianao indray no ampianatra ny ty atao hoe baiboly avako zany atao hoe mahiratra zany karazan'olona zany tsy ahiratra mandrakizay ny ara-panahy tsy mahita be deaibe n'olona manana diplôme en théologie doctorat sy ny tsy haiko rehetra fa tsy mahita ny fanambaran'Andriamanitra mahay izy hoe inona andian'ity zavatra ty amin'ny teny grika dia ty amin'ny teny hebreo dia zao ny dikan'ity fa tsy zao hainy daholo ny tantara rehetrarehetra récit biblika rehetra hoe ny contexte tamin'ity vaninandro ty moa zany dia tamin'izany fotoana zany ny jiosy rehefa misakafo dia asiany divay eo alohany za tsy mahalala an'izany akory zao izy mafantatra zavatra be dia be fa raha vao miseho azo mahalala nomboka miditra amin'izay tsika amin'ny hafatra tsika raha vao miseho azo mahalala ho fitsarana ny aviko mba hatonga jamba ny mahiratra ataon'Andriamanitra jamba ianao azonao ve zany vao miseho Andriamanitra zany allergika na avinavina ary ny avinavina tsy le mizezy totra an'izao na teo miavinavina fa resaka toe-po any anaty mihitsy io resaka any anaty any io zay ny atao hoe avinavina tena tonga dia allergika mihitsy fanahin'Andriamanitra maheno an'izany zavatra ny tonga dia non tsy mahita mangirana amiko zany ianao tsy fantatra olo zany firifiry ny olona miondana baiboly mandra-pahafatany fa tsy mahita na ny kely dia zany ny tantaran'ny fariseo zany ny tantaran'ny sadoseo zany ny tantaran'ny olona maro be ao anatin'ny tontolo ara-pivavahana tsy mahita na inona na inona mandeha ry Nikodemosy mpampianatra fa ozy izy Jesosy ianao fa mpampianatra ny Israely dia tsy fantatrao zany zavatra resako zany tsy ninona fantatrao ny zavatra resako satria nanina tsy nataoko jamba ianao zany mihitsy ny ngilitiny mba ho tonga jamba izay mahiratra ary ny fariseo teo aminy no nandre izany dia nanao tamin'ny zay ko ve mba jamba zisy Jesosy taminy jambinareo tsy nanakeloko efa hoenareo ankehitriny mahiratra izahay donc ampajambanareo ny aviako fa tsy ampahiratra anareo azonao ve le izy ohatra jeu de mots le izy fa tsy sarotra ny fiarahana amin'i Jesosy amin'izay ho atsika zanak'Andriamanitra tandremy mihefy tena ho mahiratra hafahafa be ty afatra androany ty maneke ho jamba mandrakariva zany lazain'ny Paoly eo amin'ny boky Filipiana toko 7 izao izy ataoko toy ny mbola tsy nahazo akory ny tenako dia ataoko ohatra mbola tsy tanteraka fa ny mbola ataoko mandrakitiana ankehitriny miezaka miazona an'izay niazona ny Kristy Jesosy miazakazaka foana ohatra mbola tsy nazo ohatra mbola tsy navita rehefa miaraka amin'ny Jesosy raha lasa anabavy aza miseho azo mahiratra zany mihitsy aza manao hoe zany foana ve zany dia foany zanak'Israely tao anatin'ny tantara tao amin'ny bokin'ny Exodosy leo ny fitondran'Andriamanitra toy ny fatikanina toy ny foana no hoany tamin'ny voalohany hoay inony tony mana za mantsy nydika amin'ny mana inony tony dia tsy hitandrareo izay atao anara atao vinony tony rangany anarany dia mana ny dikany inony tony amin'ny teny hebreo dia nihinana zany samaraina zany inony tony dia nohanina le izy fa rehefa aveo leo antony zay mba tsy novainy ary ny anarany lasa leo antony indray fa nitazomana ihany hoe inony tony asa leo izy fantatrao ny sary ara-panahiny iny zavatra iny rehefa elaela miaraka amin'Andriamanitra lasa leo antony lasa leo lasa manomboka mona aminainany amin'ny toritena lasa tsy dia tena misy hafanana itsony mamaky baiboly zany ro te hizara aminao na efa namaky baiboly 10 azy ianao aoka mbola mangetaheta foana fany mameno anao na efa niaino toriteny foana ary ianao efa naheno karazana toriteny rehefa mandeha ny andro sy fotoana lasa mivadika curiosité amin'izay le izy dia mitady hoe aiza mbola tsy nitoriany
aiza sujet mbola tsy natao, aiza ny ohatran'izao, aiza ny ohatran'izao. Zay tsy anaovako école biblika tsony. Satria za tena henoko mihitsy ny anatiko any. Tsy te hitarika ny olona any amin'ny curiosité. Dia aleoko any amin'ny lalana hafa hoe zay tena mila an'izany zavatra rany, aleoko manao école de ministère fa tsy manao école biblique. Satria manina ny olona te halala fotsiny. Ny olona te handray fotsiny, inona ndray, inona mbola tsy heno androany, inona ndray mbola tsy fantatra. Ay, ohatran'izay, milamina izany aloha. Amin'ny herin'ny ray inona ny ambara. Zany ny zavatra nitranga tao atenina rehefa nitory teny Paoly. Ny ateniana dia olona curieux, ny ateniana dia olona mitady fahendrena mandrakarivo. Zany hoe nona ihany. Fa nona anohanana mivily amin'ny zavatra hafa. Zany hoe jamba ihany, fatany ihany hoe jamba izy. Fa tsy jamba arak'ilay fiheveran'Andriamanitra azy no eritreretany tenany. Azonao ve? Ohatran'ilay olona hoe zay efa ohatran'izao, misy endriny be dia be io zay efa miteny amin'ny teny tsy fantatra. Zay efa manao asa maro. Zay efa manao fagagana. Zay efa manao azao. Raha vao misy avinavim-potsy, avinavim-panahy ny anatin'ny olona. Marina foana ny teny Petera, Andriamanitra manohatra amin'ny mpiavinavina fa manome tao tsy hainareo fa soavana ho an'ny manetry teny. Andriamanitra manohitra ny mpiavinavina. Vao iny foa ny olona miseho azo mpiavinavina, vao iny foa ny olona miseho azo mahay, miseho azo mahalala. Akaton'Andriamanitra io masony io. Dia tsy mahita izy. Fa ny olona rehefa mihetry mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra, mandoalika mandrakariva hoento. Isaia 29:20. Lazao amin'ny Israely izy, ianao ilay nitrotrona hatrany amboaka. Na dia mandra-pantitra reo ary, za mbola hivimbina hitantana foana. Le zavatra lazainy ao amin'ny Isaia 46:7 dia miresaka zavatra ohatran'izao izy, tahaka ny fitondra zazakely foana ny hitondrany ny vahoakany. Zasainao ataontsika hihetry mandrakariva anatrehan'ny Tompo. Ahafahany mamoky ianao foana. Raha mbola tianao ny azo révélation amin'ny alalan'ny Baiboly, rehefa mamaky Baiboly ianao, mietre foana dia milaza hoe tsy mahay a Jesosy. Mbola jamba foana. Mbola mila mpitarika foana. Mbola tsy mahay ninina. Ozy izy ny bokin'ny Korinthiana 1:9-20. Ry rahalahy ozy izy, every fiatsoana nareo. Fa tsy fantatrareo fa be da be ny olona izay endry eto amin'izao tontolo izao fa ny adala, azonao, zay le hoe mahiratra sy jamba. Ho fitsarana ny aviako. Dia marobe ireo olona izay endry eo amin'izao tontolo izao. Fa nolavin'Andriamanitra. Fa ny adala eo anivon'izao tontolo izao. Ianao za matoa ianao tonga eto dia adala. Matoa ianao tonga eto dia tsy mahay ninina. Fa raha mahay ianao tsisy antony aza tonga tsony amin'ny heriny. Fa zay tsy mahay ninina tahaka dia tongavandray amin'ny heriny ho ampianaran'i Jesosy. Zay dondodondo ohatranahy dia tongavandray amin'ny heriny. Zay mahay tsofoko rano azaverina aty. Be dia be ny fiangonana azonao aleha. Any misy olon-kendry be dia be tahaka anao any afaka makany ianao. Fa zay mbola mila ny Tompo hitantana anazy mandra-pialany eto ambonin'ny tany. Tsy hitantana azy any amin'ny fitahiana, tsy hitantana azy any amin'ny fahombiazana, tsy hitantana azy any amin'ny lalana tsara sy malalaka sy mahafinaritra. Fa hitantana azy araka sitrapony, hitantana azy satria tsy mahalala sitrapony izy. Satria tsy mahalala ny lalakombany izy. Satria tsy mahay miaina izy raha tsy Jesosy no mitantana azy sy mitrotro azy. Satria tsy mety ny fiainany raha tsy henon'i Jesosy miasa ny anaty fony. Dia andaontsika mbola hivavaka ihany. Andaontsika mbola hanohy foana. Rehefa mivavaka ianao, zany ny toe-po tokony hiodina ao anatin'ny fotsika mivavaka. Inty aho. Toy izao kely aloha le resaka Korinthiana 1:20 teo. Manambara izy every ho fiantsonanareo. Fa tsy vitsy any olona manan-katsy eto amin'izao tontolo izao Tsy vitsy ny olona avrazana, tsy vitsy ny olona endry, tsy vitsy ny olona intelligent, tsara, sy sisa rehetra. Fa ny varazana teo amin'izao tontolo izao ny fidian'Andriamanitra. Ny adalan'izao tontolo izao ny fidian'Andriamanitra. Ny kely sy madinika eo amin'izao tontolo izao ny fidian'Andriamanitra. Mba hampamenatra ny rehetra miseho azo izao sy miseho azo izao.
Sasenao zany tsy afaka amiriare mihitsy. Raha misy olona tsy voavonjy, raha misy olona tsy matakatra, raha misy olona tsy mandray, fa za miteny izany ve dia tsy azonao? Zany ve dia tsy voarainao? Nomena fahasoavana antsika matoa afaka mandray, azonao ve zany? Novidinany antsika matoa afaka mandray, zay ny mahatonga antsika mihetry foana hoe tsy avy amiko Andriamanitro. Raha nombako na dia amin'ity androany ity ary, mbola tsy mendrika foana ako. Hoy Jakoba rehefa nody avy tany amin'izay nisy azy. Niaraka tamin'Andriamanitra izy dia mba niezaka izy nitondra tena tsara. Dia antsika tsara ny tantara hoe niasa 14 taona izy azon'ny vadiny anankiroa, niasa 7 taona izy azon'ny fananany. Hozy izy miverina amin'izay dia niresaka izy tamin'Andriamanitra teo Betela hoe Andriamanitro, mijery izao fananany rehetrarehetra. Zay zany ny fatakaran'i Jakoba aloha ilay fananany zany, Andriamanitro. Indro aho izy tsy mendrika no omenao na dia kely akory ary amin'izao fananana rehetra izao. Tena hain'i Jakoba mihitsy tsy famendrehany sy ny matsinontsinona azy. Azonao? Aleo lajamba foana. Ny Jakoba zay, fa ny antsika, satria tsika taranakara-panahy. Amen. Dia jereo ilay zavatra sy lalana nitondran'Andriamanitra anao. Indro aho tsy mendrika no vonjena akory. Izy Jakoba hoe mandrakity ny androany mbola tsy mendrika ihany anomenao an'izao rehetra izao. Dia hoy isika ilaza hoe mandrakity ny androany mbola tsy mendrika no vonjena ihany. Tamin'iza vonin-karohanao dia tena tsy mendrika. Raha androany ianao ny tonga, mbola tsy mendrika ihany. Mbola tsinotsinona foana. Ary raha mbola tsy ho avy ianao rapetso, mbola mila anao foana hitatanako. Tsy hitako ny lalana. Tsy hitako ny lalana mankany amin'ny fiainana. Raha voavotsitra ao dia very. Raha vao tsy tazominao dia very. Ny fanoharana mikasika an'ilay ondry 750 navelan'i Jesosy, mba hitadiavan'ny anankiray, dia tsy miresaka hoe ilozan'i Jesosy itsika, mba hitadiavany anankiray izay very ihany. Tsy possible zany. Raha ilozany ray mpimaso fotsiny tsika dia ataony devoly mahita faisana ary very any amin'ny elo. Fa tsy ilozantsika na dia indray mpimaso, ary fanoharana ny amin'ny zanak'Israely sy ny amin'ny jentilisa iny resaka iny, satria hozy izy rehefa miresaka ao anatin'iny zavatra iny hoe nilozany 750 izay tsy manana antony. Tsisy antony tokony anameloana azy, tsadidiko ilay fomba fiteny anazy. Izy aminareo izy manana ondry 100 no tsy andao 750 dia tady an'ilay ray. Le 750 le milaza tatsy hoe maninona mo? Mahiratra izahay. Azonao? Andanger. Tena nilozan'ny fahasoavana. Fa le anankiray le mila vonjy ary ananary le mibarareka. Volana amin'io mbola février. Miantsoantso izy ary ananary. Fantatrao ny dika zay, mbola vola vonjy foana izy. Mbola mila vonjy foana, fa tsy hoe efa voavonjy dia tsy mila vonjy intsony. Tsy hoe efa mahay dia tsy mila pahafantarina intsony. Rehefa iantoroteny mbola mila anohanana, zay no mampatonga mizara amintsika foana. Za tena tsy avelako mihitsy ny anatiko any atoritory zany raha lasa anabavy. Ohatra hoe manao fotoana eto dia raha tsy hoe tena tsy afa manoatra fa misy zavatra tsy maintsy atao sy tsy maintsy amboarina dia zay avo manao. Fa ny mahatonga anao mahita rehefa mandeha io fotoana io, nareo mety mipetraka ny mampalaiza anareo, fa mahatonga anao mahita mitsangana eo nefa ny olona rehetra mipetraka. Tsy manaiky izany mihitsy aho. Za mila tarihana dia zao mitsangana zao mampatonga ny saiko tena concentré tsara ary maheno tsara ary tena tsy manaiky mihitsy, fa za Jesosy ilay jamba, za ilay zazakely midongo foana hiaraka amin'ny mamany. Efa lehibe fa fianjava mbola hiaraka amin'ny mamandeha tsena ihany. Inona ary mbola alehanao ho any tsena? Mipetrahado ohatrana. Zande. Mamenatr'olona zany, mamenatra n'izao tontolo izao zany. Ny Baiboly ange famenarana ny fampianarany. Nareo zany tsy mahavita tena. Mamenatra nge zany tsy mahavita teny. Ny reharehan'izao tontolo izao nge ka olona mahaleo teny. Zany ny fahendreny zao tontolo izao, mahaleo tena tsara ianao. Mety zany.
Mahavita tena tsara ianao mety zany fa miaraka amin'i Jesosy. Mahavita tena tsara ianao tsisy ilanao azy. Laza ho any amin'ilay tsy mahavita tena. Ohatr'izay mihitsy ntsika io. Mahay toriteny. Mahay baiboly tsisy ilanao azy. Ary misy olona tsy mahay baiboly dia ho any. Ary misy olona tsy mahay toriteny dia ho any. Mahay mivavaka. Ay efa mahavita adiny roa. Mety foana. Eo ary amin'ilay tsy mahay mivavaka ary. Izy no assisteko fa izy mila assistance. Ianao ka efa mahandeha ho azy ianao. Efa mety tsara ny toy izy fa mety toy izy. Toy izy. Rehefa midofotra atsoya. Ny fiarahana amin'Andriamanitra raha lasa napavy. Ndao hijanona ho jamba mandrakariva. Afafa le afatra. Ndao hijanona ho jamba mandrakariva. Ndao mbola ilaza foana mbola mila anao foana. Tiany tanako tetatano. Tsy hitako ny lalana. Tiany tanako tetatano tsy hitako ny lalana. Mbola very foana, mbola malemy ny tongotra, mbola mila fitatananao, mbola mila fampaherezanao, mbola mila fitrotroanao mandrakariva. Ozy izy Petera ny resaka tamin'i Jesosy hoe tia, Jesosy. Mamindra fo amiko fa mbola malemy foana. Zay ny afatra ho antsika amin'ity andro anio ity, na hatraiza zava-pitatsika, akonona mandrakariva. Dia azo fokisana foana. Na efa naheny be dia be ary na efa nandray be dia be ary mitenena foana mbola nona foana. Aza mijanonjanona ny an-trano zany, aza velavela toritory zany ny fiainam-panahinao. Fa ny dikan'iny avelatory iny ny fanahinao, ny dikan'iny efa voky. Efa nazo. Azonao le izy. Ianao tsy malala, fa ozy izy tsy voatery kosa ka. Aiza zany dia anina foana fa mba misy fotoana ihany koa ohatran'izao fa ny dikan'izay. Ny interprétation spirituelle an'izay zavatra zay. Voky aloha zao fa aloha fiainako andehandeha milamindamina indray aloha fa manaraka indray atsoka eo ihany ianao rehefa nona, atsoka eo ihany ianao rehefa nona. En danger ny fiainam-panahintsika izay. Fa oka ho nona mandrakariva. Amen. Tatsangantsika hivavaka. Samy miresaka amin'ny Tompo arak'izay na manginy anao amin'ity androandroany ity. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.